fa eo amin'ny vaovaon'ny ministeran'ny tanora sy ny fantanjahantena kosa indray dia nakasitraka ny zava-bitany manampaizana sinoa ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fantanjahantena ny alaka misy atoandro teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina Marina fa ireto sinoa reto dia tonga ampiofana ny atleta malagasy sy ny mpanazatra malagasy mialohan'ny andehanan'ireo atleta malagasy misy 7 menata andeha hiofana mandritra ny efa-bolana any Chine. Feno iray volana katroka no nampifanan'ireo manampaizana sinoa ireo atleta sy mpanazatra malagasy avy amin'ny taranja 5 dia ny atletisme, lomano, badminton, tennis de table ary haltérophilie. Fivanana izay hitoy any Chine mandritra ny efa-bolana ary andehanana atleta 7 sy mpanazatra 10. Raha ny fantatra moa dia tamin'ity faran'ny herinandro ity no nanaingany andiany voalohany ho an'ny delegasiona malagasy. Ny aloha io fiaingana io dia nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo teknisianina avy amin'ireo taranja 5 nanaraka fiofanana ireo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ankoatr'izay dia nakasitrahan'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany koa ireo manampaizana sinoa 7. Ny lehiben'ny délégation dia notolorana ny commandeur de l'ordre de mérite sportif. Samy nahazo officier de l'ordre de mérite sportif kosa ireo mpampiofana mpanazatra misa enina ary farany dia nahazo ny chevalier de l'ordre de mérite sportif ny mpandika teny. Nandritra ity fotoana ity moa nitondran'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny docteur Andriamosarso Jean Anissé ny fisaorana ho an'ireto manampaizana ireto. Nanamafy ny tenany fa taratry ny famatoran'ny fiara-miasan'ny firenena malagasy sy sinoa izao fizarana traikefa eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izao. Ny tenan'izay nanafatra ireo tanora malagasy andehan'ny Chine amin'ny tokony isian'ny fahamatorana eo amin'izy ireo mandritra an'izany fiofanana tao any toerana izany ho fitaratry ny firenena malagasy. Tetsakilan'izay dia nisaotra ny firenena malagasy sy ny fianakambihim-ben'ny fanatanjahantena eto amintsika ny solotenan'ireo mpampiofana. Torak'izany ihany koa dia nanamafy ny mbola hitohizan'ny fiara-miasa amin'ny firenena roa tota amin'ny sehatra hafa ny mpiandraikitra raha sinoa miasa eto amintsika.